Nahazo fiara-miasa vaovao ny tetikasa Tanamasoandro. Nanao ny fifanekena kapobeny ny fiara-miasa amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny fanjakana malagasy sy ny vondron'orinasa Al Jaber avy any amin'ny firenena Emirat Arabo mitambatra. Fanaovatsiny izay natrehan'ny filohan'ny Repoblika sy ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny vondrona Al Jaber. Ny Al Jaber no hanatanteraka ny drafitr'asa fanamboarana fa ny orinasa Egis no handray an-tanana ny asa ary ny orinasa Digico KT no isehatra amin'ny fametrahana ireo foto-drafitr'asa eo amin'ny lafiny Haitao arakajy mirindra sy ny fifandraisana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny 10,100 fitaovana ho ampiasaina amin'izany dia avy eto Madagasikara araka ny drafitra napetraka. Tanjona ny hampihenana ny fandaniana amin'ny fanafarana fitaovana avy any ivelany fa mba ahafahana mamorona asa eto an-toerana ihany koa ho hiatrany ny fampitam-baovao isy ny fametrahana toeram-panamboarana fitaovana miisa enina izay ahorona tsy lavitry ny Tanamasoandro arak'izany. Mizaka fatiantoka ireo mpamboly vary any amin'ny faritra laotra amin'izao fotoana izao, efa 700 ariary ny hamarotan'izy ireo ny vary akotry araka ny nambaran'ny mpamboly iray avy any Amparafaravola. Misy mihitsy aza mivarotra 500 ariary ny kilaoan'ny akotry any Morarano Chrome ho ihany ny filazany, manodidina ny 700 ariary hatramin'ny 250 ariary anefa ny maskarena amin'ny iray kilaon'ny vary akotry raha ny fampitam-baovao avy amin'ny governorana Laotra Mangoro. Manentana ny tantsaha arak'izany ny governora Ramandeamanana Richard mba hitazona ny vidin'ny akotry araka ny tokony ho izy fa tsy hivarotra ambany maskarena. Niantso ireo mpanangom-bokatra ihany koa ny governora mba tsy hanararaotra ny vidin'ny vary akotry ambany dia ambany satria miankina betsaka amin'ny vidim-bokatra hoy izy ny fiveloman'ny tantsaha. Ny famerenana ny vola amin'ny banky no hanazavan'ny tantsaha ny tsy maintsy hamarotany amin'ny vidiny ambany vokatra. Vitsy ihany koa ny mpanangom-bokatra eny an-toerana raha ny filazany. Nanome sosikevitra moa ny loharanom-baovao avy ao amin'ny tranobe ny varotra ao Ambatondrazakany mba hividianan'ny fitondram-panjakana ny vokatra araka ny tokony ho izy ahafahana mitazona ny vidin'ny vary akotry araka ny tombotsoa amin'ny mpamboly. Manomboka raha pitso alarobia ny fivarotana ny tapakila ahafahana manatrika ny lalao iaona ny baren'i Madagasikara sy ny Palancas Negras avy any Angola. 5,000 ariary no vidin'ny tapakila ho an'ny gradin, ray alina ariary ho an'ny tribune ary 5 alina ariary kosa ho an'ireo toeran'ny olona manan-kaja. Amin'ny alalan'ny internet ihany aloha no amidin'ny tapakila raha pitso alarobia fa amin'ny alakamisy vao misokatra ny fivarotana ao amin'ny tokotanin'ny Jumboskora Korondrano sy ny Galerie Smart eny Tanjombato. Amin'ny 4 no anomboka ny lalao Mahamasina amin'ny alahady ho avy izao. Mandeha mivantana amin'ny televiziona malagasy ihany koa ny lalao roa ataon'ny Barea amin'ny fifantsanana iadinan'ny amboaran'ny Afrika na ny CAN 2023 ao amin'ny vondrona E. Efa ny Cape Coast ny Barea androany talata hiatrika ny lalao raha pitso alarobia iaonana amin'ny Ghana.